Isan'ireo teratany Amerikana mpilatsaka ny sitrapo miasa eto amintsika Colin sy Mathieu izay sendra ny mpanao gazety ny Kolo TV FM. Fianarana sy fizarana asa ifotoran'izy ireo ny sehatra ny fambolena sy ny tontolo iainany, ny ara-tsakafo sy ny fahasalamana, antodiana eto amintsika ihany koa. Tany États-Unis izany anatra fiarovana ny tontolo iainana, tany université dia araka ny zavatra hitako mampiavaka Madagasikara ny zavaboary, ny varaka, ny zava-maniry rehetraretra aty tsara be. Izy nipetraka tany Ambanitrazaka, dia za nipetraka tany faritra Atsinanana, any ambanivohitra Toamasina. Rehefa tany Ambanitrazaka, za nana fambolena, nampianatra momba ny teknika fambolena. Misy vovoka vovoka be. Fa ohatra misy bisisika, misy le parois trondro foana dia tsara be ny loka, tena mora. Ohatra hoe misy vary bitsangana any, ohatra rivo vary loka. Ya. Fa tena matamana Ambanitrazaka. Anisan'ny nahitan'izy ireo olana izay lafiny ara-tsakafo izay sy ny fomba fisakafoana tamin'ireo toerana nilalovany. Ny manihirina ny eo any tena misy sakafo, misy fary, misy mangahazo, katsaka, fa tsy dia tena misy feno otrikaina ny sakafo. Tsy ampy ny legioma, tsy ampy ny voankazo azafady. Dia ny tanjonay manentana sady mampianatra momba ny otrikaina anatin'ny ohatra ananambo tsara be, feno otrikaina be, dia omena kely amin'ny zaza dia salama tsara zareo. Fa raha mofo foana na katsaka na mangahazo, ohatra sakafo tsy dia maro loko dia tsy salama tsara ny zaza. Fivelomana kely no azon'ireo mpilatsaka an-tsitrapo eto amintsika ahafahan'izy ireo misakafo sy mividy akanjo. Tsy azon'izy ireo atao ny mampiasa volabe na manofa trano fa tokony hitady fiara-miasa tsy andoavam-bola arak'izay azo atao. Arak'izany, anisan'ny zava-dehibe amin'ny asa sy fianarana asa izay ataon'izy ireo eto Madagasikara ny fifanakalozana ara-kolontsaina sy ny fiara-miaina anaty fiarahamonina mandritra ny roa na telo taona izay hijanonana eto Madagasikara. Akoran'ireo akagny laly tsara be laly. Mano reo. Tsara fisaotra. Fahasalamana tsara. Misy fantanina. Ino ny loka gasy tianao indrindra? Angava henoko Isusy raha mitoto. Matsiro, mampilitra. Matsiro be. Ary ianao? Za tsy mihinan-kena. Ka ny sakafo tiako indrindra, tsara ny ravitoto tsara be, fa aleoko tsaramaso. Ahoana fahitanao ny fomba fiainana aty Madagasikara, ny fomba ny malagasy, fomba ny fiainana? Tena mahafinaritra, tena tsara fanahy ny olo gasy. Tena mahay mandry raha olona. Tena maro mity dia maro n'izany. Fomba fandraisana mampiavaka Madagasikara, tsy mitovy any États-Unis. Tsy mitovy. Ohatrany ahoana any États-Unis? Ohatra hoe rehefa mitsangatsangana aty Madagasikara dia misy fianakaviana mihinam-bary anaty trano. Mandroso mihinam-bary, mandroso manaso. Any États-Unis tsisy. Tsisy ohatr'izany.